avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Elmondes mety ho an'ny karazana fiara rehetra ary miantoka ny hatsarany. Elmondes manolotra anao ny vaovao. Vaolina vaovao be. Vaolina manolotra ho anao ny vaovao. Loto ny olanao, vaolina ampiasaina. Lavony mangarara sy ny fahitsina raha-pividianana eto Madagasikara ho ny Transparency International raha namoaka fanambarana mikasika ny fividianana natrehintsika farantio. Tokony foanana ny voka-pividianana be ny tanàna ny 12 Desambra no nohosoka sy ny alabady voapirofy sanambaratonga ny une cellule de crise d'uve Madagasikara androany. Omena ho tantanin'ilay mpandrara Mohamed Alabar nosy mitsio andrenina fodrafitrasa momba ny fizahantany mifampiraraha amin'ny fanatanterahany Andry Rajoelina amin'izao fotoana izao. Any ivelany napetraka amin'ny filoha frantsay ho andro fisoana pirenena ho firaisakina amin'ny Mayotte izay rava ny rivodoza Chipo izay namoizana 1-10 tamin'ity androany ity. Ny antsiprian'izay. Mgadondray ny amin'ny valoralina fotoana ny fampalalam-bavao eto amin'ny fitalavitra kolo atenina ny araba tongo klasy tongo vavy manasa no avetrany anaraka ny antsiprian'izay. Lavony mangarara sy ny fahitsina ara-pividianana eto Madagasikara ho ny teo anivon'ny Transparency International raha namoaka fanambarana mikasika ny fividianana natrehintsika farany teo sy ny voka-pividianana vonjo miaika ny ainga tamin'ny fomba fiasan'ny CENI. Ireo olana ara-pividianandreo izay mbola andraisana fitarainana hatramin'ny androany. Kaeton Andriatsilafo. Naka endrika nampivarahontsana ny fividianana be ny tanàna teto Madagasikara izay efa nisongadiny ratsy tamin'ny tsy fahampin'ny fahitsina sy ny mangarahara. Araka izany, manameloko mafy ireo tsy fanarahan-dalàna lehibe, fangalarana sy fanodikodinana samihafa izay manimba ny zotra-pividianana ny Transparency araka ny fanambarana navoakan'izy ireo tamin'ity androany ity. Tsy fahatomombanana izay mbola nandraisana fitarainana hatramin'ny androany. Ho an'ny tao parafara vola manokana, vao maraina, efa feno ny vata fandrotsam-bato ho an'ny ankamaroany ireo mpifidianana nandritra iny andro mpifidianana iny. Fanontaniana apetraka ny maro ao atoerana manoloan'izany ny hoe maninona ny mbola nasiana fifidianana raha tahaka izany no ny zavanitranga. Misy ve ny fanadihadiana sy ny fanasajena mikasika izany sa manao tany lavitra andriana ka tsy misy fijerena sy fampiarana akory ireo lalàna manan-kery eto amintsika. Nanenina no nasiana amin'ny fividianana fa rehefa io olona anankiray io no lanina manenina raha tonga dia tenenina fa tsy natao vakivaky tongotra ilay olona tsy metana taminay nandro ilay olona hoe tiny tsy maintsy lanintsika dia najanona ilay fividianana tsy nandeha zay. Fa tsy ho rebirebena fotsiny hoe ohatra anao malefa ihany ilay fividianana nefa ny anao tsy maintsy ho arotsaka atao betsaka ao. Dia iza daholo izany no nitsoka an'iny. Ary za tena za zany mieritreritra mihitsy hoe tokony izay nanao an'ireo zavatra ireo na ny président tokotany na ny vote ireo zany tokony adedinina lalina mihitsy zany ireo miaraka an'ilay olona roa nyteneniko teo. Ka ny ilainay raha mbola tsy vita zany dia ny fanadihadiana akaiky mba ialany savova. Fa zao ny tsika riavanay dia ny fanaratsy an-trano avy amin'izy io, avy amin'ny zalato, anefa izy dia nisy marina ny androany matoa zavatra io tranga. Ny mpangalatra indray no miriry fa ny olo marina migatra. Amin'ny zavatra ataon'izay mpangalatra dia ny olo marina indray no migatra ka malahelo zay. Ka mangataka zay ao anatina mpanjakana ditetera mpitsara mba mierina ara-dalàna fividianana teto. Satria tsy nisy tao anatin'ny 10 taona zany hoe zavatra nidoboka teto parapara-volo zany. Kanefa manjary misy amin'izao fotoana. Noho n'inona? Noho ny antony nataony olona anankiray io. Angatahana ny amerenana ny fividianana hoy ireo mponina ao parafaravola ireo. Ankilan'izay, nitaraina ihany koa ny mponina ao Talatavolonondry mikasika ny fanovana ny safidin'izy ireo. Novaina ny vato, navadika ho vato manan-kery ny vato fotsy sy ny vato maty, any ka nivadika vokatra izay ny vokatra araka ny vokatra vonjy maika
navoaka ny seni. Ka raha ampitahina izany ireo vokatra teo anivon'ny SRMV sy teo anivon'ny CNI ireo dia ireo vato maty 7.3 no natao vato manan-kery indray ka nanampiana ny isa azon'ny kandida larana voalohany an'ny Irmar ka nahatonga azy ireo hitarika indray teo anivon'ny CNI. Eo anatrehan'izany dia manao izao fanambarana izao izahay. Voalohany, mangataka izahay fanazavana ny amin'ny nahafahan'ny CNI nanova ny vokam-pifidianana sy ny lalàna na ahafahany nanatanteraka izany. Faharoa, mangataka izahay ny amerenana ny fahasambato eo anivon'ny fisarana miady amin'ny fanjakana. Raha ny fanazavana hatrany, ny lamina tsy nahitana tranga na ampiahy ihany androm-pifidianana teny an-toerana. Resy ny kandida-mpanjakana ka izao niroso tamin'ny fanovana ny vokam-pifidianana izao raha ny fitarainana voaray. Manoloana ireo rehetra ireo, tsy fantatra izay tena vokatra tena marina hoy ny teo anivon'ny Transparency International ka miantso ny olo-pirenena sy ny vondrona iraisam-pirenena. Melohina ho izy ireo ny fampiasana isa sy ny fanampiana isa ny mpifidy tamin'ny alalan'ny ordonnance izay mangosongosona tanteraka ny famarena toeran'ny fifidianana. Melohina ihany koa ny fomba tsy mazava entin'ny CNI indrindra eo amin'ny fikirakirana ny vokam-pifidianana sy ny tsy fahaizany miaro ireo vokam-pifidianana. Tsy miaro ny fanjakana tandalana sy ny asy ny vahoaka masimandidy ny CNI rehefa nanaiky ny lefitra manoloana ny tsindry ara-politika izay manamaivana ny asa amanandraikiny. Araka izany, miantso ny olo-pirenena, ireo mpiaro ny zon'olombelona sy ny demokrasia na iza ny transparency andaa izao vokam-pifidianana tereniko izy izao rehefa tsy tafaverina amin'ny laony ny mangarahara sy ny fitandrona ny fahitsiana. Antsoina ihany koa ireo vondrona iraisam-pirenena sy ireo mpiara-mimbona antoka amin'ny Madagasikara hitaky ny tamberina andraikitra arahampahana zavana ampahibe maso avy amin'ny CNI sy ny gouvernemanta manoloana ireo fomba tsy vanimbanina ireo. Miantso ireo kandida enina izay nifanandrina teto Antananarivo renivohitra ny Transparency amoaka vokam-pifidianana isam-birao izay ananan'izy ireo. Toy izany ihany koa ho an'ireo kandida sy ny antokony isaky ny commune na manerana ny nosy izara ampahibe maso ny vokatra azony. Ao anatin'ny fotoana mavaivay toy izao, ny marina ihany sisa no ahafahana mamerina indray ny fatokisan'ny olo-pirenena sy soroana ny krizy mety ho mafy kokoa hoy izy ireo. Melohy ny Transparency tanteraka araka izany ny endrika fampitahorana, fanampianam-bava, fanasazinana valifaty amina olo-pirenena, mpanara-maso valim-pifidianana, mpanao gazety, mpikambana ao amin'ny CNI sy izay vondrona na olona miaro na sy milaza ny marina. Ny CNI koa dia tokony hitsangana homanda ny fahamarinana sy ny fahitsiana. Tsy fifidianana tsotra fotsiny ny fifidianana fa endriky ny fandraisana andraikitra ho an'ny ho avy ka miantso ny rehetra andray andraikitra satria tsy azo hiatem-barotra ny mangarahara sy ny marina. Mafy izao andro lalovantsika izao fa ny tsirairay ny tsy maintsy manao izay tandrifiny ananganana ny demokrasia izay andandray ny firenena hoy izy ireo na marana ity fanambarana ity. Fa tokony ho foanana ny vokam-pifidianana be ny tanàna ny 12 Desambra lasa teo no nohosika sy alabady voapirofo isan'ambaratonga ny ziony teo anivony cellule de crise diova Madagasikara androany. Hitondra savorivory ny vokatrindry raha ny fanazavana raha detika ny firenena efa latsaka ankaterena ihany koa amin'izao fotoana izao. Hilarina Sonne. Satria ny inona ny filazan'ny CNI fa nisy nanao piratage ny trano kalan'izy ireo antony nahatonga ny fivadian'ny vokam-pifidianana niparitaka tao amin'ny trano kalan'izy ireo ihany hoy ny teo anivony cellule de crise diova Madagasikara. Zavatra efa fantatra angety izao hoe lay fomba nanatamperahana lay fifidianana mihitsy no fahita fa mandeha makany lay osoka mampandresina kandida fanjakana zany. Ratsahivona ny fifidianana tamin'ny heritaona tamin'ny taon-dasy ohatran'izao fifidianana solombavam-bahoaka dia iny ny fifidianana be ny tanàna sy mpanosay zany miara-mahititsika ary zahay zany hatramin'izay mihitsy dia efa miteny foana misy ordope électorale misy fraude électorale ary tsy tomombana mihitsy ny fanomanana ny fifidianana. Dia iny zavatra nitranga iny zany dia amiko zany tsy azo inona mihitsy tsy azo itokina mihitsy zany hoe ny logiciel ny CNI na ny site ny CNI no misy ny piraté fa ny tena marina zany dia mbola manamarina foana an'ilay hoe ny osoka ny fifidianana dia efa vohomana ny aloha andeha makany amin'ny fandresen'ny
kandida mpanjakana. Tokony foanana ny voka-pifidianana manerana nosy no rentrangana osoka sy alabato itapoky itapirenena iriny. Fetikatsehana ny fisamborana sy ny fisehoana samihafa amin'izao fotoana manodidina intranga iny ho hiatran'ny ny fanazavana. Hitantsika moa zany fa misy ny sarimihetsika amin'ny fisamborana etsirona amin'ilay hoe misy ny pirate dia izany moa zany efa fomba fiasa hatramin'izay teto amin'ity firenentsika ity ahirika any amin'ny hafa foana zany ny olana fa tsy mba misy mihitsy zany eto institution ka manaiky ny fahadisoana tsy misy mihitsy teto mpitondra ka afaka miakolopany teny tena diso ary tsy tomombana ny nanomanana n'iny fifidianana iny dia mazava loatra zany fa nitoedravatra mitrango ohatran'ireny dia tokony manafoana tanteraka ny fifidianana manerana any Madagasikara. Zany hoe iny fifidianana iny zany dia natao fotsiny ho fifidianana ahafahana manamafy orona ny fanjakana misy amin'izao fotoana izao dia efa iraha malala fa fanjakana miorona amin'ny alalan'ny jadona, amin'ny alalan'ny tsindry, amin'ny alalan'ny répression maro samihafa etseroa. Tsy aivina iray andro taoriana moa nisen'ny voka-pifidianana ofisialy Vonjomaika ho an'ny faritra Analamanga. Vokatra mifanohitra amin'ny nambaran'izy ireo no nivoaka tao amin'ny tranokalany izay nandresen'ny kandidaty Mitoja Ravalomanana raha toka hiary lalana manatsoa Irimara no fantatra falany araka ny vokatra navoaka niseny iandy. Tsy hipetra-potsiny amin'izao anatin'ny dinika momba ireny osoka sy alabato ananana porofo maro ireny ireo kandida sasany amin'izao fotoana izao ary isy ny fepetra raisina mifanaraka amin'izay ao aorian'ny fifampidiniana raha ny fanazavana trany. Tontolon'ny fifidianana izay hatrany maro anisa tapenam-bava no misy eto Madagasikara indrindra ny eto Andrenivohitra raha tarafina tamin'ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanotsaina farany teo ho ny kandida Monja Rondefy tamin'ity androany ity. Natao zay tsy nafahany izy ireo mifidy tamin'ny alalan'ny fampiasan'ny seni lisam-pifidianana tsy manara-dalàna ny antsiprian'izay. Fifidianana nanjakany osoka sy ny tsy fanarahan-dalàna tamin'ny endriny maro ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsain'ny tanàna ny 1 Desambra ho ny kandida Monja Rondefy androany. Notapenam-bava ny vahoaka maro anisa tamin'ny alalan'ny fampiasan'ny seni lisam-pifidianana tsy ara-dalàna. Mahatsapa zany fa tsy hoe majorité silencieuse zany no misy eto Madagasikara na hoe maro anisa mangina fa majorité muselée na maro anisa tampenam-bava. Natao mihitsy zany zay tsy amparisika ny olona hifidy fa ny tsy hahafahan'ny olona mifidy mihitsy. Zany hoe reny tranga maro samihafa ohatra ny ordonnance reny reny tsy olazaiko tsony zany fa ny tena nanamarika dia hoe lisam-pifidianana tsy fantatra zany no ampiasaina amin'ny andro mpifidianana. Zany hoe manana lisam-pifidianana maromaro zany ny senia ka zay tiany mifanaraka amin'ny baikony mpitondra sy ny ireo kandidany mpitondra indrindrandrindra ireo président fokotany zay mahalala ny olona tsirairay ao anatin'ny fokotany dia mahafantatra fa hoe ty lisitra anankiray ity raha ity no ampiasaina dia ireto ny olona tsy mifidy. Ambonin'izay nentina namiravirana ny safidim-bahoaka ny momba ireo ordonnance analany indrindra ny teto Andrenivohitra. Tsy taza-potsiny malohan'izay ny kandida izay nilaza mazava ny tsy mankatoa ny voka-pifidianana ihany koa. Zany zavatra rehetra zany dia mahatonga anay anao fehinteny hoe tsy ina moa zany mireconnaître ny valim-pifidianana ben'ny tanàna teto Antananarivo farany teo ny kandida Monja Rondefy satria dia tsy nahafahana mihitsy hoe mandrefy na mamantatra ny safidim-bahoaka izany fifidianana natao teto amin'ny renivohitra Madagasikara izany. Ka dia izahay moa zany mbola anao fehinkevitra mahakasika an'izay mbola anao valandresaka mahakasika an'izay atoato fa mandalo fety zay arahany vahoaka mankalaza maneran-tany moa isika ny krismasy fa mety aorinan'ny krismasy dia anao valandresaka ampanao gazety zay ary manana fehezan-kevitra manoloana izany. Teto Antananarivo renivohitra ireny ny zava-niso ny kandida ka mampametra-panontaniana ny fangarany ny fifidianana maneran'ireo komuna indrindra ny tany amin'ireo toerana lavitra andrina
Ny fividianana teto amin'ny firenena indrindra ny tao anatin'ny fitondrana Rajoelina izay tsy mbola nisy tao anatiny tona maro tokoa araka ny fomba fiteny raha tsy ilaza fa tsy mikasika ny resabe nateraka ny fiovaovan'ny voka-pividianana teto Antananarivo renivohitra tao anatin'ny tranokalany Aseny. Avelantsika vetivety ny tontolon'ny fividianana be ny tanàna sy mpanolotsain'ny tanàna teto Madagasikara. Fa omena ho tantan'ilay mpandraharaha Mohamed Alabara Nosy Mitsio hanorenina fodrafitrasa momba ny fizahantany amin'izao fotoana izao. Mifampiraraha amin'ny fanatanterahana izany ankehitriny Andry Rajoelina araka ny navoaka ny Africa Intelligence. Tetika asa izay manitsakitsaka ny zon'olombelona ary tsy manaja lalàna mifeny fananantany eto amintsika ihany koa ka tsy ekeny ireo vahoaka sy ny vondrony firaisamonim-pirenena amin'izao fotoana izao. Honina saina. Raha unonotra amin'izay fantatra zao fa eo ampirarahana amin'ilay teratany vahiny Mohamed Alabara mpitantana ny orinasa Emar Properties i Andry Rajoelina. Eto Madagasikara ankehitriny ity mpandraharaha matanjaka ity araka ny lahatsoratra navoaka ny Africa Intelligence antony fiainany eo amin'ny rotota ny anorenana fotodrafitrasa lehibe momba ny fizahantany ao amin'ny Nosy Mitsio. Nosy Mitsio izay ahitana ponina manodidina ny 520 mivelona amina velaran'ny tany 2 hektara any avaratra andrefa ny Madagasikara anelanelany Nosy Be sy Antsiranana. Raha ny angom-baovao ny tanterahana hisy fifanarahana eo amin'ny andany sy ny ankilana amin'ity herinandro ity momba io tetikasa io. Ataony fifanarahana fa ny vahoaka voakasika tsy resahana tsy ampahafantarina. Aizan'ilay sotoavy mamalagasy atsika ampidirinao vahiny dia roasinao namanao roasinao andeha aiza andafo tanindrazana zay atsika amin'izay fotoana tsy eritreritry ve tsika fa mbola hitsaraigny ny fahifagnananao io misy farany izy io fanagnambolanao io tsy ho agnaraka anao mandrakizay izy io tsy atahoranao ve ny mandrakizay zay hipetraka aminao amin'ny farany anareo olo avy ivelany zay hitreto hitany hipitrahanay hatrizay ny ray aman-dreninay efa tagny taloha be tagny efa teto dadilahinay hatraminay zao tombo eto ho alefanao iezay izy io ty zay tsy mevelo antany hafa tsy andranomasy aiza nde ny fasanareo zay tsy magneky zahay ianao simitsy andairaviagny inyanty aminay eto mbako amin'ny andavanandra satria fa zay tsy taniagnanay antany hafa tsy anao simitsy raha iverenana efa antonany maro ireo mponina noho ny karakaran'ny taratasy tany ahafahana mampanara-dalàna ny tany misy ny toeram-ponenana sy ny CPRIN saingy valiteny nomeny teo anivon'ny sampandrarany falana tany an-tranony hoe miantona ny fikarakarana ny antota taratasy tanin'izy ireo. Mazava ankehitriny ny antony tsy hanomezana taratasy ho an'ireo mponina ao amin'ny Nosy Mitsio efa andalana ny fanomezana ny tanin'izy ireo ho an'ny mpandraraha vahiny. Amin'ny ministra ny fananantany zegny tegna andifasanay le afatra anay satria malahelo zay maro olo mandeha aminay aty handavitanay aty zay maro tsy olo vitsivitsy fa olo mandeha agny amin'ny 2,000 olo monigny amin'ny tany eto ke zay tsy tany amilomanay tegna afa-tsy hita tokony amezan'ny fanjakana zay ny boky ny fanananay tany ty ke zegny ny afatrafitranay zegny alefanay amin'ny mpagnano fanjakana maefa ambony agny miaraka président république zay aty fanjakananay eto matetetiky andegnany fifidianana ny diana aminay eto izy koa fa loso fa tsy hita heky ireo ka tsy leragna ny fifidianana afaka ireo mikody dia ndraiky tsy hoe malegny le fandrosoagna fa ilay fialanay eto zegny amin'ny taninay zegny tsy lefitrinay tsy andiferanay zegny dia tsy andefitra taninay zay vahoaka. Fambolembary, légumes, anikotrana sy ny sehatry ny jony no fotom-piveloman'ny mponina ao amin'ny ankapeny. Raha ny tora-pasika sy ny firafitry ny tanàna no mahasarika mpizahatany any amin'ireo faritra manodidina azy. Ny kolotsaina sy ny fomban-drazan'ny mponina no mahaliana ny vahiny eto amin'ity Nosy Mitsio ity indrindra amin'ny fotoanan'ny fandrona. Sao dia ho voahitsakitsaka zegny le fomban-drazana Nosy Mitsio raha ohatra ho avy io le hôtely maventy io zegny tsy ho voahaja eky ny fomba nantakaragna zegny. Hôtely kintagna 5 zegny raha ohatra toeram-pisakafoanana agnaty ao maro karazagna sakafo mety ho isy ao nefa amin'ny faritry Nosy Mitsio io Henan-Kisoa isan'ny fady ao za matoky hôtely kintagna 5 io tsy mety ho isy zegny Henan-Kisoa zegny magnentagna ireo mpitondra fanjakana fa ny mpitondra fanjakana mbola tsy endriky nisy nandeha tamin'ny vahoaka ny Nosy Mitsio tagny ny resaka na raiky hatramin'izao fandrosoana dradradraigny io zegny oka zegny mba ny fomban-drazana tsendriky no ajaigny sady ampandrosoagna fa tsy fomba ny vahiny zegny no
entigny aty zegny fa le vahoaka ny nosy mitsio jiaby ny fraisa moa ny pirenena jiaby mitambatra dia manohitry tsy magneky manohitry amin'ny heriny manontolo zegny ny favian'le hôtel maventy kintagna 10 io zegny hiditra amin'ny fanadihadiana ny fiantraikany tetikasa ara-tontolonana sy ara-tsosialy ao amin'ny nosy Sakaty district nosy be ireo tompona ndraiky mpanjakana ary roso amin'ny fanaovana tetikasa lehibe ao ny orinasa vahiny iray izao ihany koa mifampiraraha amin'ny vahiny ihany rajoelina amin'ny fanomezana ny nosy mitsio nosy roa izay samy misy ponina fa tsy rarainy ny fanjakana malagasy ny aona sy dinika amin'izy ireo momba ity nosy mitsio ity nandefa taratasy ho an'ilay mpandraraha vahiny sy ho an'ny rajoelina ny fondra ny firaisamonim-pirenena anatin'izany no anairan'ireo firaisamonim-pirenena ny fanjakana malagasy manoloana ireo zo mety ho vohitsakitsaka sy fandika-dalàna na hitranga isan'izany ny zo ahafantatra sy anapa-kevitra mikasika ny baillon fitéotika na ny fampanofana tany voarakitra ao anatin'ny lalàna mifehy ny fananantany ihany koa fa tsy azo ampanofaina ny nosy ho vohitsakitsaka ny zo hiary ampilaminana ny zo ara-tsakafo ny zo anana fonenana sahaza fa ihany koa ny kolotsaina izay mampiavaka ity nosy ity taorian'ny commune Ankilymalinika sy Toliara voalohany tao amin'ny commune Tsianisy no namaranana ny lalonana fampafantarana ny fisokafan'ny orinasa base Toliara izay anohy ny asany indray amin'izao fotoana izao nisy ihany koa ny joro fanajana ny fomban-drazana mialohany irosona amin'ny asa tao ny antsiprian'izay nazava ny sodrano ireo olobe mpitan-kazomanga ato amin'ny commune Tsianisy tao anatin'ity soro na joro fangataham-pitahena tamin'ny Zanahary sy ny razana ity izay nirary soa tanteraka mba hizotra soamatsara ireo asa ho tanterahan'ny orinasa base Toliara ary nanaiky sy namela malalaka ny tetikasa base Toliara ho afaka hitrandraka fasy mainty amin'ireo toerana voafaritra hanatanterahana izany iny ny soro iandrananahary agnabola iatany ty fa hitanteraky ny asan'ny base Toliara usalama yaby miasa iny hamokatry zay raha salo zegny ny tolakandro kosa dia nasehony vahoaka ny Tsianisy nandritra ity lanonana ity ny fahavononan'izy ireo handray ny tetikasa base Toliara izay tonga marobe ny haino ny fampahafantarana tamin'ny fomba ofisialy ny fanapahan-kevim-panjakana manome lalana ny tetikasa hijorana mpanjakana sy hanao ny asany isaora voalohany aloha président ary isaora koa premier ministre miaraka amin'ny ministre zay nanao fanampaha-kevitsy nampivoany base Toliara fa mijaly vahoakanay ato miandrana ny fampanosoana goavana oentin'ity tetikasa base Toliara izay hampiroborobo ny lafiny ara-toe-karena sy sosialy izao ny vahoaka ny Tsianisy ny tetikasa base Toliara 34 amby tao manomboka tamin'ny 27 novambra teo no ho faharetany ity tetikasa ty nalokana teti-bola tetikasa base Toliara isantao mandritra zay 34 amby tao zay hanaova tetikasa fampandrosoa miainga baka amitsika toy mizara 3 bevata ny dingana olalovany ty tetikasa ty mandra-pahataperana ny dingana voalohany maharitse 14 vola dia ny hamitana an'ireo fanadihadia iaby zay ny hanto tamin'ny fampiantonana azy iny dia atomboka atrika avy hatrany ny famitana an'ireo fasana na lolo hitsika miisa 5 zay mbola tsy vita tsara ny manamarika fa 73 amby ny totaliny ka 37 amby amizay fa vita soamatsara talohany ny antona ny orinasa hatomboka ihany koa ny fahazahoana ny dralantany igny iroso amin'ny fampiofanana arakasa sy ny fandraisana piasa na mivantana na tsy mivantana ny orinasa base Toliara ny hanombohan'ireo asa hataon'ny orinasa base Toliara hitondra fampanosoana ity no sisandrasan'ireo vahoaka ny Tsianisy amin'izao fotoana izao omby ireo no natolotra ho nofokena amin'ny tampihavanana zay ny koa no hoentsika amin'ny seny vetivety ao anaty tokafoy aza misaraka amin'ny ary
efa ela nanasako lamba fa ity vovon-tsavony Pauline ity afa mihitsy kely fotsiny ane dia efa ampy e way ary tena mandroatra be a malefaka ery lambo tsy mila mikosika be akory sady tsy manimba tana Pauline 80 formule matanjaka miaro ny loko mampangirana sy manamanitra ny lambanao mandroatra be mahavita lamba betsaka sady manitra Pauline anitra vaovao floral sy exotique afaka nadivana fitaovana fa ihany koa toy ny fiara fitaratra loviatra karo Pauline vaovao be floral exotique lavande original loto ny olanao Pauline nampiasaina 25 millions d'ariary bezao ny mahazony voalohany amin'ny tombola ary mbola misy 49 bons d'achat mitetina 26 millions d'ariary tongava mandifa zao dia zao ato amin'ny Cosmos ary raha ianao ny ho multimillionnaire. Cosmos, votre partenaire de confiance. Tsika miara-miketrika ilay ho avy mamiratra miara-manoriny mamoriny tsy hijanona tsony satria efa hainao fa tsika tanora no tompony ndao ifandray hitady inspiraka vaovao hanoratra ilay pejy vaovao mety amintsika afaka mamoriny maneho ny maizy atsika efa aty amintsika zao ny baolina tsisy anakantsika satria isika iray mifandray miara-manokatra lalana vaovao ka tonga le fotoana zao dia zao ndao falera Telma miova o yes. Avec Canal+, chaque jour est une fête. Allons-y. Jusqu'au 31 décembre, accédez à l'univers Canal des 55 000 aréas avec la formule Access et le kit complet, parabole incluse et installation gratuite. Un feu d'artifice d'émotion vous attend sur les chaînes Canal+, Ciné, Novelas TV et Novegas. Vivez des événements sportifs inédits avec la Ligue des Champions, la NBA, les sports de combat et sports mécaniques, sans oublier les dessins animés pour petits et grands. N'attendez plus! Offre valable dans la limite du stock disponible. Ohatran'le amin'ny film reny mihitsy. Tsy le chocolat any mami? Ty laika lalateko be. Jerena ty e, mety be amin'ny décoration aty. Hafa ihany no manomana fety miaraka amin'ny fianakavy. Ianao koa manomana Christmas mahafinaritra miaraka amin'ireo olontianao ao amin'ny Carrefour sy Jumbo Score. Tratro fety. Mirary fety sambatra e. Mamerina ny arahaba-trano tomoklasy tombovavy tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ity alina ity. Toy ny isa-taona tsy nanadinon'ireo mpiarabelona marefo ara-pivelomana eo anivon'ny fiarahamonina. Ny Rotary Club Mahajanga ka olona manodidina ny 500 no sitraka ilay hetsika Resto du Cœur. Izay fanaony izy ireo isaky ny fety toy izao hetsika izay notron'ny gouverneur du district 92-20 amin'ity taona ity. Anja Robert Kolomajanga. Mpiarabelona marefo ara-pivelomana manodidina ny 500 no nisitraka ilay hetsika Resto du Cœur karakarain'ny Rotary Club Mahajanga. Hetsika izay fanaon'izy ireo isan-taona ho famalifaliana sy ho fitsinjovana ny mpiarabelona amin'izao akatoky ny fety izao. Satria mo fety ny andro. Fety Noël zany manandanja ho an'ny ankizy indrindra koa amin'ny fianakaviana dia efa fanaon'ny Rotary Club Mahajanga isan-taona mba miara misakafo sy manolotra fanomezana ho an'ireto mpiarabelona amintsika izay marefo ara-pivelomana. Dia zay ny antony safidiana izao vanim-potoana izao anaovana an'izao hetsika izao. Ny hetsika moa zany dia antsoina hoe Resto du Cœur, karazana fanomezana sakafo ho an'izy ireo mba hampifaly. Dia misy animation ho an'ny ankizy, kilalao ho an'ny ankizy, fizarana bonbon
ary misy ny fizarana ny ataontsika hoe PPN ho an'ny olon-dehibe zay zany mba hetsika fanaony Rotary isa-taona entina mba anaovan'izy ireo fetiny Noely ankalazana ny fetiny Noely zany telonjato ny tena nantsoina fa nitombo izy ireo rehefa tonga le fotoana dia mahatratra eo amin'ny 500 latsaka kely eo zareo ireo. Ny fianakaviam-ben'ny Rotary Club Mahajanga no niara-ny salata amin'ny fikarakarana sy ny fizarana ny sakafo teto ary nampiavaka azy tamin'ity taona ity dia ny fanotrona ny gouverneur du district 9220 izany. Voalohany azao nanatrika asa ara rotarianina zao teto Mahajanga. Tena mahafapo ary tena isorako manokana eto président Rotary Club Mahajanga sy ny mpiaradia aminy zany ny membre rehetrarehetra sy ireo olona izay nikarakara avy tosa amin'izao hetsika izao. Mazava-dehibe ny hetsika dia satria raha ny axe stratégique an'ny Rotary zany dia tafiditra tsara ato anatiny satria fanomezana asina amin'ny maha-olona aloha dia indrindra fa amin'izao vanim-potoana fety zao faliana ny ray aman-dreny, ny zoky ray aman-dreny, ny zaza ihany koa tsy adino satria tafiditra ihany koa anatin'ny axe stratégique ny fanomezana azy ara-tsakafo sy ara-pifaliana zany. Fisaorana sy fankasitrana araka izany no natolotra ireto olona nisitraka ny Resto du Cœur no karakarain'ny Rotary Club izany. Dia mahafinaritra misaotra betsaka voky. Tsisy olo mabita kara io raha tsy anareo rianaka zafy. Maro eto amin'ny tanàna Mahajanga fa zay tsara nahita raha karanty. Saotra mofomofo zay miaraka amin'ny kimo dia vary amin'ny akoho miaraka amin'ny soda. Tena voky mahafinaritra be itombo be ny elany. Nofaranana tamin'ny fakana ny sary miaraka amin'ny dadabe Noely moa ny etsiky ny Resto du Cœur nataon'ny Rotary Club teto Mahajanga ity. Manambahiny ny sampana fampalalam-baovao amin'ity ality dia tsy iza fa rakotonandrasana setra avy amin'ny Canal Plus Madagasikara miarabanao tonga soa atao anatin'ny fampalalam-baovao hakatoko ny fetiny Noely amin'izao fotoana misy ny promotion hoentinareo ny mpanjifan'ny Canal Plus Madagasikara ihany koa manahoana sy manahoana ny mahakasika azy io setra. Ie, ombako manana ny fiarabanana entin'ny iva teo dia anatin'ny fety soamatsara tsika izao tsy diso anjary Canal Plus izay manotritra ny tsara indrindra ho antsika rehetrarehetra. Dia mariako ity amboalohany fa dia mitondra teny avy eo amin'ny Canal Plus Akordiga Pacom Andranomena ary Lasity Ivandra ny tena koa amin'izao takarivo izao. Dia nitolotra ho an'ity krismasy mahafinaritra be ity nitolotra amin'ilay 5:30 misy manerana ny Madagasikara izy iny fa tolotra spesiala ny eo aminay zany hoe ilay mandeha roa volana 7 ariary ny vidiny miaraka amin'ny cadeau anankiray tsara dia tsara raha tsy teny fotsiny azy ohatra ny hoe divay misy ihany koa t-shirt eny amin'ireo toeram-pivarotana telo ireo no misy an'izay. Dia ho antsika ihany koa izay mpanjifa izay elaela tsika tsy tazana nanahoana inona zatra antranga dia rehefa tonga eny amin'ny point de vente nareo manao réabonnement satria amin'izao fotoana izao dia misy an'ilay 30 andro tokanalina ho an'ireo izay rehetra manao réabonnement ny condition eny amin'ny toeram-pivarotana isika ny mahalala azy ka raha ianao ilay efa elaela iny tsy nanao réabonnement dia manonona ilay hoe fety dia tadidio fa misy tolotra manokana no maninay ho anao. Akoatran'ilay tolotra miavaka hoentinareo ny mpanjifa ny Canal Plus Madagasikara manentina nosy amin'izao fotoana izao setra misy ihany koa ny fanomezana lehibe hoentinareo zany mandritra ny fety raha izay fanazavana hoentinao izay hoeto ary mifanetanana ho an'ireo olom-pirenena hiazakazaka eny amin'ireo ivitoerana misy ny Canal Plus Madagasikara rehetra izay misy an'ity tolotra ity dahoary. Veriko kely Pacom Andranomena Lasity Ivandra ary ihany koa Akordiga no misy anay izay misy loka toy ny divay sy ny t-shirt ho an'ireo izay mpanjifa manjifa ny tolotra 7 ariary ho an'ny 5:30 ariary kosa tadio misy ihany koa ny fanomezana dia ny fotoanantsika ny 30 andro tokanalina ihany koa dia tsy mahadiso anjara ho an'ireo izay efa mpanjifa hatramin'izay dia manentana antsika ho avy eny androany rabitso sy amin'ny fotoana ho avy moa zany mbola tsy mifarana ny tolotra zay.
akasitrahana ry zareo teo anivony Canal Plus Madagasikara atao anatin'izay fampahafantarana an'izay tolotra mahakasika ny fetiny ho elizay fa iverenantsika vetivety ny raharaham-pividianana Antoliara mitoetra ny fitakiana ataon'ny fokon'olona ao amin'ny commune Mitsinjo Betanymenatra amin'ny tolakandro teo nanao fihetsiketsihana manoloana ny Brown commune sy nandoro-pneu ireo vahoaka raha tsy ahivana ny zavamisy Andriamatoa nandrasana Augustin Dipecto avy amin'ny Tsimiankina no lany raha nivokatra navoaka ny SRMV ny 9 Novambra teo androany ny kandida Larry Robert avy amin'ny Volomboasarindray no mitarika ankehitriny mitsambadika zany nivoaka-pividianana any an-toerana kanto ny fanoherana ireo vahoaka ndao arahantsika ny ampany amin'izay fihetsiketsihana Lafomba hafa tonga eto amintsika amin'izao fotoana ny Fédération iraisam-pirenena momba ny baolina kitra lalaovina olona 5 ametraka ny rafitra vaovao amin'izany izy ireo manomboka ny volana janoary ny taona 2022 ary tanjona ny anatanteraka fananana iraisam-pirenena eto amintsika miaraka amin'ireo talenta malagasy vaovao ihany koa ao anatin'izay tontolo ny baolina kitra izay. Manomboka ny volana janoary ho avy izao no apetraka voalohany eto Madagasikara ireo rafitra rehetra mikasika ny taranja baolina kitra 5 ny Fédération iraisam-pirenena momba ny baolina kitra 5 izay tonga eto an-toerana noho ny nijery ireo talenta sy kianja izay ananan'ny Madagasikara. Manana ny ampirehetra ahafahana mandray anjara amin'ny fifaninanana iraisam-pirenena i Madagasikara raha ny fanazavana hanomboka ny volana martsa 2022 ho avy izao araka izany ny fifaninanana nasionaly amin'izany. Tsy misy ny licence zany anomboana satria izay mihitsy le ahafahana mitrandraka ireo talenta miafina avy fotony. Raha misy licence tsika dia milimité ny olona tsy afaka milalao tsy afaka hiparticiper ao anatin'ilay hetsika izay mihitsy no hanaovana anazy malalaka nanaovana anazy mitomboka ny fokotany miakatra vokarizezika mbola aparitaka indrindra iverina zareo amin'ny volana janoary ka fifana zay tsy maintsy misy ny fampahafantarana ny rehetra ahafahana manatrika izay formation zay fa amin'ny ankapobeny ny foot sec dia ao anatin'ny 20 sur 40 mètres tsy misy rindrina tsy misy touche tsy misy touche fa kosa le rindrina afaka ampiasaina tsy akijanona afaka nanana baolina zany hoe anomboka any amin'ny fokotany no ijerena ireo talenta rehetra mikasika izay baolina kitra 5 izay aorian'ny fanofanana ireo mpanazatra rehetra misokatra ho an'ny tanora rehetra lahy sy vavy manomboka amin'ny 12 taona no mihoatra ny fifaninanana amin'izany eo ampanatanterahina ny dingana rehetra ahafahana mikarakara ny fifaninanana iraisam-pirenena ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny eto an-toerana izay iaraha-miasa akaiky amin'ny IAS Madagasikara. Dia izay ihany koa no entina miampita ao anatin'ny maresaka iraisam-pirenena vetivety
napetraka ny filoha frantsay ho andro fisaona amin'ny pirenena ho firaisakina amin'ny Mayotte rava ny rivodoza Sipo izay namoizana aina 5 amin'ny telopolo ihany koa tamin'ity androany ity. Nahidina tamin'ny atsasan'ny saina pirenena ary nisy 2 minitra nanginana indrindra teny anivon'ireo sampandraram-panjakana. Ny rivodoza izay voasikajo mafy indrindra nandalo tao amin'ny Mayotte hatramin'ny taona 90 ary nandravaravatra ny fonenana maro indrindra ireo trano fonenana tsy zarizary any an-toerana. Dia izay ihany koa no entina manakatona ny fampahalalam-baovao ankasitrahako ianao nanaraka izany hatramin'ny farany mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray ary tombo plasy tongo veloma tokoa. Vaolinina vaovao be. Vaolinina nanolotra ho anao teo ny vaovao. Loto ny olanao, vaolinina ampiasaina. El Mondes mety ho an'ny karazana fiara rehetra ary miantoka ny hatsarany. El Mondes il a présenté ny vaovao. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.